Eto amin'ny fokotanan-tsalova ny Toamadinika ahitana mponina manodidina ny 4,000 ary voasokajy ho isan'ireo ambany tanàna eto an-drenivohitra. Ny ankapeo ireo mponina ary milaza fa tsy tonga any amin'izy ireo ireo fanampiana avy amin'ny filohan'ny Repoblika manoloana ny fotoanan'ny fihibohana entina misoroka ny fiparian'ny valanaretina coronavirus. Fokotanina Toamadinika famille milona taminay zatavan'olona be ilay atao fokotany amin'ilay resaka fizarana zany. Dia io foana ny olana, ny sasany tsy mahazo, ny sasany mahazo foana nefa. Dia manao akitsanatsan zany ilay fokotaninay satria tena betsaka ny sahirana nefa tena sahirana tsy mahazo fa zareo manan-katao foana ny mahazo. Njato tokony havidy saribao inona anaovana photocopie anakarapanonjim-piry nefa le photocopie aririn'olona any amin'ny elakelatsana arin'ny ao fokotany any amin'ny WC public. Tahaka izao kosa ny fanazavan'ny filoham-pokotany mikasika izany. Anjaranazy moa zany nentina par section le izy satria misy ny secteur eto aminay dia hoentina par secteur le izy atao isan-trano satria le any amin'ny zany mitangorona le olona dia hoe nampodiana le olona hoe aleo makany an-trano satria confirmetsika zao raha malala dia taterina isan-trano le izy fa na izany zany moa zany le olona hitanao ihany fa mahita le vary le olona dia mitangorona. Section 1 zao zay zao no mizaha dia mbola ho avy any amin'ny section 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zay zany. Ny section 1 fotsiny zao eto mandrapatonga ary amin'ny atody ary zany hoe mbola lavitra dia lavitra ny section 1. Arak'izany dia misy ny fandaminana napetraka entina misoroka ny fitangoronana, tsy ny rehetra nefa no ahazo ao anatin'ny fotoana iray. Manodidina ny 700 gony no zaraina amin'ity andiany voalohany ity. Izay tsy nahazo androany mety mahazo indray amin'ny manaraka fa tsy ary tonga dia ahazo daholo izay 14,000 personnes zay fa tsy maintsy mahazo daholo ny sasany amin'ny manaraka. Fa tsy voatery hoe izay 14,000 personnes zay dia tsy maintsy hozaraina amin'izay 14,000 personnes zay fa mandeha tsikelikely zany hoe mandeha par étape zany le izy hizarana amin'ilay safe section. Tsy maintsy tonga isa-tokantrano, indrindra ireo tokantrano sahirana, ny fanampiana rehetra raha nambarany filohan'ny Repoblika. Amin'ny alalan'ny fisoratana anarana amin'ny lisitra eny amin'ny fokotany amin'ny ankapobeny no dingana voalohany tokony ho ataon'ireo olom-pirenena sahirana te hisitraka izany.